vahoaka vofidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andrano azy mpianjanao. Ny vahoaka vofidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andrano azy mpianjanao. Aviny valikao beny tompo, aviny valikao beny tompo, misy vonjitsika, misy vonjitsika, te amakeo aloha misaotra, zirasiakary ankaraza azy. Fa izy Andriamanitra sady tompo, izy Andriamanitra sady tompo, manjakan'ireo Andriamanikava, manjakan'ireo Andriamanikava, Belatanani, Belatanani, Jazi Dua. Ny vahoaka vofidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andrano azy mpianjanao. Ny vahoaka vofidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andrano azy mpianjanao. Velosaorana mampakasitrana ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanorenana ity efitrano fanjakan'Andriamanitra ity isika, na tamin'ny alalan'ny herintsandro zany, na tamin'ny alalan'ny vava, na torohevitra izany, na tamin'ny alalan'ny vola mampananana sy ny fitaovana. Raha mitokana
tsodrano ity eglizy ity sika mianakavy dia mahatsiaro mivavaka natao Salomona tamin'ny fotoana nitokana ny tranon'Andriamanitra, tranona olo nipetrahany fiarany fanekena, fa mivavaka fideranan'Andriamanitra sy mivavaka fankatana ho an'ny vahoaka Israely sy ho an'ny vahiny tonga mivavaka amin'ny tranon'Andriamanitra eo no nasanja ny mosakitsy trano vahoakany izy. Koa vavaka fisaorana mampideranan'Andriamanitra koa no asasantsika eto androany. Angata-pahasoavana koa ho amin'ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanorenana ity eglizy ity, ary koa ho amin'ireo rehetra tonga eto dia miaona amin'Andriamanitra miaraka amin'ny masinamarena. Fatoary isika eto hanolotra izao eglizy vaovao izao ho an'Andriamanitra. Andeha hitalao an-tanandroany mba ho sitrany ny hanome antsika ny fahasoavany sy ny anamasina amin'ireny an'ity rano ara-tanana ho fitsofandrano. Afafy amintsika mianakavy ho famantarana ny fibebahana sy ho fahatserovana ny batemo raisitsika, andiovana ny rindry ny fiangonana vaovao. Fa izao no batily ny saintsika indrindra isika tafaforeto zany. Ampiraisy ny finoana sy ny fitiavana isika no atao hoe ny eglizy velona eo amin'izao tontolo izao. Eglizy velona mirafitra eo ambonin'ny vato fototra teny apôstôly. Ary Kristy ny vato fehizoro mba ho famantarana sy ho vavolombelon'ny fitiavana, ny tiavan'Andriamanitra ny olombelona rehetra. Ry Andriamanitra rainay eo, no ianao no ahatongavany voarehetra eo amin'ny fahazavan'ny fiainana, ary fitiavana lehibe no nambobanao ny olombelona, ka sady velominao ray ampitiavana izy no diovinao ora ho afa-pohatana amin'ny fahasoavana rosakao, ary entinao mibebaka kiverina lalandava ao amin'ny Kristy filohany. Efa naraikitrao araka ny fantaranao feno faondram-po, fa ireo mpanota milopoka ao anaty rano efa nohamasinina ka miaramata amin'ny Kristy dia mitsangana avy ao tsy manatsiny ary tonga rasambatany, sady miaramandova ny valosoa mandrakizay. Koa mba masino amin'ny tsodranonao ity rano ari-tananao ity, kara efa afafy aminay sy amin'ny rindriny ity eglizy ity, dia famantarana ilay rano nanasana fanaovana batemy anay. Azo anay ny famonjena ho tonga madio ao amin'ny Kristy izay sy ho taimpoly ny fanahinao. Ary engany izay sy ireo havanay rehetra ankalaza ny misterin'ny masin'Andriamanitra ato amin'ity eglizy ity, mba ataonao tody any amin'ny fiainana mandrakizay soamantsara. Amin'ny alalan'i Jesu Kristy zanakao tomponay, zay velona sy manjaka miaraka aminao fanahy masina,
mandrakizay vavaka ho fitsovan-drano ny fitokanana ny fiangonana aoka izika hivavaka fantatray ry tompo fa raha tsy ianao no manorona ny trano dia misasatra foana izay manorona azy ary raha tsy ianao no miaro ny tanàna dia miaro tory foana izay miampona azy koa avia ry tompo avia manarika avia manoloana fa tamin'ny anaranao no nanomboanay niasa fanorenana ity eglizy ity ka amin'ny anaranao koa no tianay tsovandrano azy araka ny sitraponao sy nonikerinao tompo lehibe loatra ny fiandiananao ka tsomby azy ny tany sy ny lanitra kanefa mila toerana izay zanakao mba ikaonanay aminao ray hiterana sy ankalazana ny anaranao masina ankasitrahana sy isaorananao malala-tanana ifonana sy hitarahoana ny famondraponao ary angatahana famonjena ara-panahy sy ara-batana ary ara-tsay koa ianao hivavaka izay tonga mivavaka amin'ny trano ity fa trano tofonay rano sy fokananay hofonenanao ry Andriamanitra rainay alalanay fa eo anivonay ary eo anivonay marikariby ianao ary mino izay ary aty izay rehetra mino anao ho feno no fanajana ny tranonao masina mba ho tena trano fivavahana marina tokoa ny eglizinay ary izay kosa ho taim-polovelona honena ny fanahinao masina ary hitanao nitsotranonao izay aekany ireo tonga eto hivavaka mba ake fa fialofana ianao ka raha efa mivoaka ny trano ho faly hiara-dalana aminao ary efa tavaverina indray ho faly fa ianao no tokotrano mandrapahita ny fonenana voahomana ho azy asavatra azy any an-tranonao ray miaraka masiny maharerenay ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay ho angatanay izany. Amen. Amin'ny alalan'ny iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina no hitsofana sy tokanana ity fiangonana natokana hidera hanokoana angataha-pitahina amin'izy Andriamanitra.
vahoaka no mahatralotalo ka dia ianarozetoaloha no alohanany zany dia sokafana ny lalana manodidina ny fiangonana. Ouvrez ensemble. Dans l'archidiocèse de Cologne, Allemagne, paroisse cathédrale Saint-Pierre de Rennes, France, paroisse Saint-Pierre de Chaillot, France, béni par Monsieur Fidélis Marie Wesley, évêque du diocèse d'Auguste, 27 juillet 2025. La 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 la
ireo mpino vatovena sy vaovantona mandrafetana fonenana manak'izay ho anao koa vatovasovaso miantona ireto voafidinao fa efa nateraka aminay tamin'ny sakramentany batemisy fa ampitombony ao amin'ny eklizinao herin'ny fahasoavana nomenao mba ampirafitra ny vahoaka minanao hatrany ary engan'ireo hotafianao asambarana sy fatomanany izay ary engany mba hotanderahinao aminay soanam-pananterahinao ary engany ho avy mifanahy masina ka naionao na sy andavorary anay ho tempolony anarony anaritsao ary anampy anay ho fahaolombelony efa amin'izay Kristy tompona eo anifon'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sanaka ho tomponay zay Andriamanitra avela sy manjaka miaraka aminao fanahy masina mandrazay mandrakizay.
tamin'ny zany andro zany i Jesoa nivavaka taon'ny toerana iray ka noho ny sasa izy dia hoy mpianany anankiray taminy mba ampianaro hivavaka izahay tompo tahaka ny nampianara-joany ny mpianany ary hoy izy taminy raha mivavaka ianareo manaova hoe raha io ho amasinina le ny anaranao ho tonga le ny fanjakanao omeo anay anio ny hanina ilaina isanandro avelao ny fahotanay fa izahay koa mamela izay rehetra nanao rasy taminay ary azavelanao resy fitaoman-dratsy izahay dia hoitray koa izy taminy raha misy aminareo manasakaiza manao ao aminy misasakanina ka manao aminy hoe ry sakaiza ampisambory mofotelo aho fa misy sakaizako nandeha rivahiny ka tonga ao amiko nefa tsy manakatotra azy aho ary ilay ao trano kosa marika na hoe aza manahira anahy fa ny varavarana efa mihidy izaho sy ny zanako efa tafandro ka tsy afaka ifoha hanome anao aho lazaiko marina aminareo fa raha maharitra mantondona izy na dia tsy ifoha hanome azy noho ny fisaika zany aza ilay ao an-trano dia ifoha hanome izay ilainy noho ny fanaovan'ny lemozy ary hoy zaho aminareo mangataha dia homena ianareo mitadava dia hahita mantondona dia hovohaina fa izay rehetra mangataka no mahazo izay mitady no mahita ary izay mandondona no hovohaina izy aminareo no ray hanome vato zanany raha mofo no angatany na hanome biby lava azy raha hazan-drano no angatany na hanome manjoka azy raha atody no angatany koa raha ianareo na dia rasy tohinina aza mahalala manome zava-tsoa zanakareo tsy mainka avany rainareo zay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka azy aminy izany ary ka ankarazantsika ny teny ny tompo Fai rezana, te amava
fahaliana fiavamavaka fahalalana fatahorana anauakeamanitso anauakeamanitso
fianarana falisika ilay eglizy mivory amin'izao fitsokandrano sy fanamasinana teofilipi zao kaokamfoa mampanasika hifatika tsara amin'ny fotoam-pihavahana akeisika anikavavan'Andriamanitra mba ho jereny ampialemim-panahy mpanatika sy ny eglizy sy ny eglizy apetraka eto amin'ny hotely ity ary koa mba ho anaborateny ny vahoakany sy ankatoavany ho fanatrika mandrakizay. Isaorany ianao Andriamanitra mpanisony Kristy zanakao natonta teo amin'ny azo fizarena nataony hotely dia noraisinao mba hanavotana ny taranak'olombelona ary mba hankalazana ny olombato atserovana azy koa dia vorinao ray ampipiarana izay okanao hoeo amin'ny fanazany tompo ko ambasitovy rilay ity hotely no maninay ankalazana ny sakramentanao ity. Aoka izy ho be masina isandatana soranay sy ny fideranay. Aoka hotely aloranay misy olona amin'ny fomba mahalalina sy mahagaga. Aoka ho latabatra izaranay ny velona sy isoranay amin'ny kalisy fisaorana sy mampiray. Aoka oloa rano ipoirany famonjena mandrakizay. Ary rehefa manatona any Kristy velona izay dia hitombo fahamasinana ao aminy ahatonga tempolo masina ary ambony hotely no anolanay ny fiainanay masina rehefa miala amity mianana eto an-tany ity izahay atao zonona katoavinao sy akastahanao fiderananao le voninahitra ankalazana mandrakizay.
ritom-pandriamanitra io ampio zahay iraiky vola landava ao amin'le hotelinao teo amin'ny toerana ankalazana ny sakramenta manambara ny solonama ary hanambaranao vonay mandrakariva ianao dia misy ny toerana izay hofidianao hitahirizana ny vatanao hovaty hoentiny ankahirezina andreo marary ka enkany ampiraisy ny finoana sy ny fitiavana izay mahazo kery vaovao ao amin'ny Ekaristy dia ho tonga tenan'i Kristy ilay velona tsy manjaka mandrakizay Amen. Parce que tout le souverain, rien n'existe sans Dieu. Et en plus, et surtout, mon père Paul, qui est l'origine de la fondation de ce bâtiment, de cette église. Le peuple de ce pays vous remercie beaucoup, ainsi que les partenariats français et malgaches qui est le responsable de la construction de ce bâtiment. Merci beaucoup les partenariats et surtout mon père Paul qui a fait le cas. Manaraka zay mba dia voalohany fa tany mosadia mahay teny français io tsy talefa misy sonazy ny tompony azy. Eto isika vahoaka rehetra dia lafa monseigneur ianareo prêtre rehetra ireo religieuse rehetra dia lafa ny amin'ny fitondram-panjakana isa tokony aby na amin'ny district na albeny tanàna na amin'ny fokotana araka izany dia délégué ny fitondram-panjakana rehetra indrindra koa fa anareo eo amin'ny voanira finoana isan-karazana tsy masody finoana fa na katolika na adventiste na protestant dia tsy ampioty fa ireo tomponena rehetra zay tonga eto indrindra koa fa inareo ray aman-dreny zaza tanora zay tonga eto zay dia tsy azo adinana koa zany fa miary ny mponina ny kristianina eto amin'ny eglisty afididiana Saint-Mandresy district ny Voamena ary district ny diocèse ny Ambositra amin'izay fahatongavanareo zao. Io moa dia mifikasana ho amin'ny mbary ny fandidina nahary na vita atsika ka dia na asa arak'izany ny toerana sy volaza teo zay tonga hoe miara-mibavaka amin'ny hoe fankamasinana ny hotely na fitokanana ty eglizy hoe hitoriana ny evanjely ny vaovao mahafalin'Andriamanitra itony. Tonga arara mandeha tamin'ny lalan-davitra iny. Ny lalana moa raha fandrika ny trano koa raha vova nefa tsy tafitorina tamin'ny lalana anareo tonga soa ny toerana ity. Ary ny tamin'ny fanahy masina sy ny fitiavana ianareo dia tonga eto sy matsara. Ka rehefa tonga eto anareo tsy atao hoe fahatongavana eto atao masaka telefony
natao mansa rehefa finaranasa misoa pasymansa tao mandreo anatiny sy ny hoe atony nahatafasanjana amin'ny fiangonana teny ato ambany ato da misy eglizy fa na izy sava mba nateraka io fa eglizy angamba dia mifahafe manarak'izay mba nanofananiny fotsiny batrasa tamin'ny taona telo fitopolo ngamy zay le tsy reo fitopolo nolobany rehefa haron'andriamanitra bony tongoany narona minoany tany mitombo tokoa reo taranaka dia zay nampitombo fiangonana ambany reo teto mon père be catéchiste be mifandimby teto mon père vazaha moa tamin'ny voalohany doa mifandimby teto fa moa tafarana melomana samaha voatanisy miny fa dia maromaro hoe mifandimby teto nandeha sao fa sy mitondrano hoe avy tambo ny elezeo sy miprêtre eto aminao mitombo tokoa ny elezeo sy miprêtre nisy koa ny peragasy tatoreo dia maro koa ny peragasy mifandimby teto dia sy avy amin'ny perapona efa sy nambotareo ambany ary koa ny kristianina fa feno dia feno dia toerana misy atsika tia toerana rambana laladalaka lafitrana sy loatra mbola tsy atao tandray dia mba natao kianja filalavam-baolina ty tany ty dia rehefa sy nambotareo ambany ary ny kristianina dia etokana manjany teto ny tany apla eto zany miango dia venana risarisary le peraboly anisa re ty tany tamin'ny olona zay fandresahany teny kaikaiky azy eny dia nilaza ny olona ny rakory teo zay nazany azy any tsy fatateny dia mbatorory ahy zao namandreny tompony tany ty zao dia natorinona moa dia nagnontany tompony tany dia ny tompony tany koa ngamba tsy nandafa hoe raha tsy misy mahay mabesa tany any fa raha men'andriamanitra eto le mba mitady azy koa ny tompony koa zasareo tony dia nomena ary dia sarsa moa ny manao raha dia miandro ny perapoly sy ala amin'izao tonga ny perapoly dia nanao an'ity dia fa nanomboka falifaly moa dia nanao moa dia taotrano hoe sy vitandrera fa misy ireo partenariat na français na gasy iara-misy lahy fanandroana amin'ny fiangonana ity vita ry zaoko zay ny poany io fa amin'ny teny motera tompoterina tena tsy any vita an'ity la sy moterapaoly sy reo piarabi aminy sy tahaka andraika aloha koa zany a progreta nareo any amin'ny teny voalaza hoe tsy ananisakisaka amin'andro na misisany mitsangana fa tonga nareo mondro mba afaka na nle sidrano ara-pinoana dila fa zao zao vo nahazo hoe pakamasinana fanamafisana ny mariazy confirmation dia nahazo mifankandrezana nikizy madonika ny bavety moa dia mba fahanamby azy koa ntsidrano menazy ary sika rehetra savaky vony moa dia hanamby sika koa ntsidrano nre tompotonga fatatahana reto zay angatasika andrila ka zaho dinona koa ndreo mpitondra fanjakana isatetony tonga manotrika amin'ity lanonantiny fitokanana amin'ity eglizy ty dia samy tanana asasarina tanana tamonopaka tonga mampipiavana pataloha moa ty tany ty dia natao ny tany lafi-panjakana fa izao ngamba mety arindriny any fa raha lanana azy vo tena rasy misy tahany angady misy fa zagnahary moa sy aritahamandry ekle zao zagnahary mba mitaha lafimandrina le misy lalana tsy hainy angady any ndraindrainga mety vita pave amoredy anany na topovaly tsy afantatsy moa fa dia mbe vita pave zay mana am'izay angamba hariny fanjakana hianana toka zay rehefa dia makasitaka makatonina amalao fitondram-panjakana koa tsy aviso ny fanjakana ferme fa mambohitsy avareko mambohitsy afakana dia mba retratsona tsara sondomono andiasa zay misy zay angamy tominahitra zay lava fo zay fo fa dia amin'ny teny voalaza moa asika zay mifankahitako reo tsara raha nagnaty tsy rasina sanatretsika mianakavina no fampana fasoa ny fanaovanako ndraindray misy mitady havanana any arak'izany dia zay diahinao moa hitana azy fa
sarakaraky ny hafalegnany fa dia hoe mampisanany tampy-havanandraiky seny dia mikasy hoe raha kelikely dia raha lary tamin-kavana mety mba raha sotim-piavana fa dia zay mba fosy fa tsy namby ny tagnany moa sotrako Son Excellence, Monseigneur Diocèse Mostre, Mor Gouverneur Père Kiré, district Atalatanvume, Mor Gouverneur Père Viqueira, district missionnaire Atalatanvume, Yanareo Pretra Maro, Tonga, avy atao Diocèse na Mostre, Yanareo religieux, rehetra, Yanareo frère, ianareo inspecteur, ianareo catéchiste, indrindra fa ianareo partenaire zay nanohana sinamatsy tamin'izao fahavitany photographe rasy zay hita ho dia tena miretirety tokoa sady manara-penitra izao avy any Andilambato any. Ao ihany koa ianareo zay nandray an-tanana tamin'ny fikarakarana fananganana ny trano, indrindra fa isika kristiana rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy. Voalohany dia isaorantsika Andriamanitra nanome tombonandro sy fitahena sy fahasoavana maro seseheny zay nahatafakambana antsika amin'ny toerana ity ny masonandro androany izao. Ela tokoa izay niomana indrindra fa nikasantsika tamin'ny fitokanana ny androany ity. Raha nitadidinay dia efa fantatra ny daty tany amin'ny 13 oktobra taon'ny 1920 ka noho ny fitahen'Andriamanitra sy ny fahasoavana seseheny zay meny antsika dia nahazo ny andro antsika mianakavy. Koa dia efa miarahaba antsika fa nahazo ny andro indrindra fa nahavita soamantsara ihany koa ny fitokanana an'ity toerana masina ity. Faly miarahabanareo ihany koa zay nandray ny sakramentany androany indrindra fa ny nandray ny marom-boninahitra araky ny voalaza teo. Ka eto dia tsara tao lava ny fitenenana fa dia fisaorana era-poa era-saina hoantsika rehetra zay ny famometanana tamin'ny famorenana an'ity fiangonana ity. Fa dia eto dia saranay ny milaza fa dia tena tsara ohatra ity fiangonana Mason-dahy Vincent de Paul eto samy mandresy ity. Dia misaotranao ihany koa mopera mirahalahy zay atao hoe angadina anahany sy vinahitana an'izao fotodrafikasa izao. Indrindra moa fa dia tsara digno ny mpanao asa soa ny avy Anadilambato zay niara-ny asa tamintsika araka ny voalaza teo. Indrindra fa dia maromaro tokoa ny pretra ny fandimba tatana ny distrika nandritran'izay famorenana izay fa dia isaorana ihany koa ianareo pretra zay nifandimby ny tatana ny distrika missionnaire ity ka nahatofombaka soamantsara izao. Fa ny anay dia tsotra betsy lao nahita mozika zao dia ataovy madina fa dia vo mangetaheta koa amin'ireny vohitra ny distrika any. Amirapira sasamandresy toy saotra nandeha ny talaho tatara fohy vetivety tamin'ny taona 20 monseigneur dia raha taty amin'ny distrika Atalatanvume tena koa sotegnanao amin'ny pastoral taria vonatan'izay dia tonga tany raha misy président iny nanisy délégation maromaro tonga tany ny raha mitarony tany dia hoe mopera agnahy any da pehitoveria fa misy raha naikonaikonalohana agnahy any samandresy ao dia miteny an'ity asa ty izy reo agnahy dia mahatsiaro hoe vo sa mangetongotra loatra sa mangetambotra mitongotra anay. Tonga koa ny taona araky amin'ny 20 tao amin'ny tany faharoa koa vo ity koa zareo tonga tao koa monseigneur
dia io teny ihany navelany tao nipotika io apaka asapakazo tao faran'izay vo ity koa zareo tonga tao ihany ko hoe akory agna ihany dia otsiko hoe fa inona zava-misy any dia hoe misy asa zay ao mba tena vita efa miezaka dia miezaka anay fa tamin'ny androny opérapaule dia misy zavatra mahafinaritra be zay nirahana iny asa tao dia trano vitanay izy io dia lasa moa izy zay dia ao ny raha igny dia otsiko hoe rehefa zay zany andraso hoe Paoly zay zany navaloko nareo tamin'ny tekinareo re igny dia toy ny tantara san'Andriamanitra fa mitrizako hoe mivavaha eto mbafaka rahatsitrapon'Andriamanitra tanteraka somatsara fa zao miasanareo toizo ny raky mifandaragny dia otsy miperabola hoe tena mariny zay ary mendrika koa rehefa naovana lemosy ianao fa sa mandresiko izy ao apoko mandrakariva ao apoko mandrakariva dia izay ny afarantsaka amin'ny raha atao dia lasa izy rehefa avy eo afaka fotoana foto faran'izay izy dia ny antso ahy hoe mopérateur fidèle ohatra ivalo ny talava ohatra ivalo ny vavaka nataotsika fa efa mahisy rirany dia henina mitafakan'izay osy izy hoe vomina be anao fa hiala miasa amiko ary izay zay masomary tsara ny asany za mandresy dia otsiko hoe avo zao le Joseph manome toky aho mon frère dia teo zany nambo mpiara-miasa dia mifampisaka tamin'ny monsieur Zanzaka dia nandeha avy an-trano miasa rehefa avy eo noho ny fahasavan'Andriamanitra ka dia miteka mampian'Andriamanitra rehetra izay ny tantara fohy natongavany zozoka voalohany indrindra dia mamelahy siamiakavy hitoditsy aminao mopérapaule asaka ao dia tenitsika amin'ny rahalahy no ejoko eto dia makatakanao mba asangaeto asabonana zafady izy fa manivy mavesatra mapera mba vitaka iketo aloha satria samety ny eritreritray raha sy maheno ny teninao ka dia makasitsaka sy makatelina mivitona taonao tamin'izay toky mifametratsika amin'ny rahalahy zay ary dia atako fandriamanitra ny fialany mamaso anao ka dia alohan'ny mpampisoako hanomezana ny fanalahity zay fitenenan'ny solotena ny entreprise hanolotra miasa dia omeko anao mampiana fitoniana satria feo ny fonay ary faly zahay eko amay defaly mopera ny fitoniana fahitako izay tena be dia be izay toy izay sorana manokana monseigneur satria ny fiangonana dia samy mandresy district ny Vomaina fa any diocèse ty fiangonana ty ary tsy misy olona afaka manorina fiangonana ty zany ary tsy misy olona afaka manome vola akory azy raha tsy manaiky monseigneur dia miteka mahavesika monseigneur satria izy mety manana etsesa mety manana fitiavana ny olo manana fikesana sy mianakavy fa matoa misy ny atao hoe diocèse tsy mianakavy zao fa tafavory eto tsy misy ny atao hoe évêque zay mitariky tsika mianakavy zay ie ka dia sorana be dia be monseigneur satria tena asany ty aky azo mitarina ty micro ty ataonao aza mitarina koa tonga dia manginy zaka mitarina ie raiky anao lamesa anao tsy mandy anao lamesa koa tonga dia tsy mahazo koa asika mianakavy zany matoa miesika revo kristiana zany atao diocèse matoa mihena hoe tompoza ny afalieko satria eo ny veka ina moa zany ny veka tsy hoe filohan'ny republika na hoe meramera tahakandraky zafy fa iraky Kristy solotena ny Kristy eto amitsika zay zany famantarana velona ny fiangonana satria mahita eveka tsika mianakavy dia sorana be dia be monseigneur tena sorana teka ndraiky mbola monseigneur tsika mianakavy
Dia ngareo misaotra ny BDB tena tolona folony foko e, tena marina zany satria tantara lava ny fiangonana ity. Ary efa betsiny hoe mbola hahazo trano tsara ohatran'izao. Ameniny zay zany tena mazay koe zany tena marina. Agnareo rehetra io efa fa misy nino koa fa dia efa kivikivy hafa ameniny. Ary tena lazako aminareo marina fa hatramin'ny 17 Jolay taona 17 Sivanjato zay ve nanorenana an'ity fiangonana ty 17 Jolay sy ny sarotra mivavaka ho an'ity fanorenana ty zany angamba androany izy moa zany volananao isanandro satria ny tao-trano sy efa nireny. Ary akoa teo miteny eveka fa tena marina rehefa miteny eveka dia Kristy raha sy Andriamanitra minorona ny trano sasapony sy menakavy. Dia zavatra mifamafamy mahatonga an'izay koa zany dia isaorana BDB Andriamanitra fa tena fitiavana le BDB na fasika minorona ny fiangonana zao. Tena fahasoavana reny ihany. Fa tiako mba isaorana koa ny Razosy sy Razamamavy Teresy. Efa nisaorana amin'ny teo zany satria raha tsy nomeny zany ny tany tia. Tena marina ny teny nataony teo rehefa nangataka hoy izy hoe an'Andriamanitra ny tany dia omena azy. Dia misaotra azy BDB, misaotra an'ireo mianadahy, misaotra an'ireo mianakavy misy moa zany e nanomena afony tany ka dia ny fankasitrahana ataonay tena tsy ampy ary tena tsy sahaza anareo akory azy. Raha mba no azo tokony natao azo hoe natao dia zavatra hafa misy nakasitrahana anareo fa tsy vita ny teny tahaka an'izao. Fa tena ny fahasoavan'Andriamanitra no angatahana hirotsaka anareo miakary manome toky fa mivavaka ao anareo mba omeny izay sahaza anareo mivokatry ny finoanareo satria vokatry ny finoana zao tany zao. Dia misaotra BDB dia mba miteko mabe aho azo mianakavy ireo tsika mianakavy. Zany mbola tsy vita androany satria mbola misy presbyteriana dia mbola manantena fiaraha-miasantsika rehetra indrindra ny tao pasika amintsika kristianina karakoatr'izay zany mety ho afaka ataonay. Sama itu. Misaotra sy makasitraka antsika rehetra ihany koa ny mivavaka teto. Misaotra sy makasitraka na avy eo zay na mpianatra andreo sy nanomana amin'ny alalan'ny terety ireo nandray sakaramentany vakeresana. Misaotra indrindra amin'ny tolotra sy ny fisaoram-pakasitrana nataonareo. Ka dia izy Andriamanitra izay mahalala masoandra atako ny omaly soa ataonareo ary indrindra moa anome vasoavy sy ny fahasalamana. Tsodrany avarina manatapetraka izay atitra andraikitra manandrika anareo tsirairay avy any hatrany amin'ny tokantrano any anivon'ny fiarahamonina eo anivo ny eglizy nilavaionivon'ny tandrasy malalatsika ity. Ka dia ohatry ray aman-dreny atananany tsy filavelona apeteny tatsa manjaka manavayary ny tanora azo izay irena ny mianatra tonga amin'ny olon-drendra ny taiza mivoka ny taiza na azo valan-drendra ary mioty avanina ny mamboly avokatra ary samby ompin'Andriamanitra amin'izay atao tinidiso amin'izay atao. Dia misaotra makasitraka tokolay misaotra mamatena tovovavy. Ka dia misy nefa misy farana matetika maripakasitrana atoetra reto lavitsivitsy reto anamalina ny fisaorana fipakasitrana ireo tangela rahatsena.
Monsieur Jean-Lambert, Madame Kazi et Annick, merci de votre aide. Il est surtout votre présence parmi nous pour cette éducation de l'Église, celle des écoles et dans la guise de reconnaissance, nous vous donnons cette attestation de reconnaissance destinée à la sous-diocèse de Cologne, Allemagne, pour sa précieuse contribution financière à la construction de l'église des Castres de Saint-Paul, Bénécourt. Que le Seigneur bénisse la maman. C'est pour sa générosité. Elle est nous dimanche 7 juillet 2025.